Tsy vitsy tamin'ny ray aman-dreny mananjanaka nanala ny fanadinana CEPE omaly no nisafidy hitondra ny zanany hiala voly kely taorian'ny fanadinana iny. Nitsangatsangana teny amin'ny Port de la Mer, nihinana brochette na pizza, namonjy kermesy sy ny maro tsy voatanisa. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity izao, atao izay mba ahafapo ny zanany tamin'iny harivan'ny talata iny, fa reraka loatra ny sain'ity zaza hoy izy. Efa nisy raha teo ihany koa ny fitakiana fanomezana sahady nataon'ilay zaza taorian'ny fahavitan'ny fanadinana, fanomezana izay efa nifanarahan'izy mianaka. Ny programme ray zany androany hariva dia tonga nazany amin'ny boro e, satria reradraraka be zany le sainy dia inona dia omena anazy amin'izay zany ho ny kadoany satria izay le teneniny hoe amoana amin'izay mama ho izy ny kadoako efa vita ho izy ny fanadinana. Vita zany fa tsy mandray afaka nantsena. Dia fa io zany aty zany dia efa tena efa sahoako mihitsiny. Ie, amoana amin'izay mama ho izy le izy. Etsy andaniny, raha nanontaniana ity zanany avy nanao fanadinana ity, dia nilaza tamin'ny pahatsorana sy tamin'ny panantenana tanteraka fa ho afaka izy ary omena azy avy hatrany ao aorian'izao fanadinana izao ny fanomezana izay nampanantena indreniny. Mora be mihitsy be. Jiaby. Dia inona ilay cadeau? Telefony. Efa sora fa afaka zany? Eo. Fa ankoatra ireo dia maro ihany koa no nitanjotra namonjy ny trano fonenana andeha hipetrapetraka sy hiala sasatra any an-trano taorian'ny fanadinana CEPE iny. Na ny ray aman-dreny izay nanotrona sy nanatitra na ireo ankizy izay nanatrika ny fanadinana dia samy nahatsiaro torovana avokoa rehefa tonga ny harivan'ny talata 20 volana Jona.